Ivavaka isika rehetra. Nahazo ity fotoana aminay ity indray zay ry Jesosy Tompo ka de misaotra anao noho izany fitiavanao izany. Eny, te hamonjy anay mandrakariva ianao na dia ao anatin'ny fahotana aza izahay. Aposaka ao mandrakariva tokoa ny mazava ao anatin'ny aiziny ka de isaoranay anao mandrakariva izany. Andray ny teninao indray zay ry Tompo ka de sokafa ary masompanana entanay ny zava-magaga amin'ny asanao ary mamindrafo aminay ny fahotana zay nataonay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amizao alady voalohany amin'ny ady 20 izao dia volahatra hotoriana amintsika ny soratra masina izay soratra amin'ny Lioka. Tirany tsara ny Lioka toko fa 4:4-20. Lioka toko fa 4:4-20 toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta zay nabe azy izy ary araka amin'ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany ary no namelatra boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa nahory ny boky naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia mipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjana noho ny tenin'ny fahasoavana naloaka ny vavany ka hoy izy: tsy zanako Josefa va ity? Amen. Miditra amin'ny vanim-potoana ny advento isika izao. Advento miomana isika amin'ny Krismasy. Misy alady ananky efatra dia tonga ny Krismasy. Ho an'ny fiangonana sasany zao dia nahita tsara misy labozia efatra tao am-piangonana tamin'ny maraina. Tsy zay? Dia iza amin'ireo no efa mirehatra? Le voalohany ihany no mirehatra. Amin'ny herin'ny iray dia mirehatra izy roa. Amin'ny herin'ny iray dia mirehatra izy telo, dia rehefa mirehatra izy ny efatra dia ao aorianany amin'izay ny Krismasy. Tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany dia niandrandra mafy ny atongavan'ny Mesia ny olona. Fay manko ny olona tamin'ny mpanjaka. Tamin'ny voalohany aloha dia mpitsara no tondra azy ireo, izay tsy maka vola amin'ny vahoaka, tsy maka fanana vahoaka fa mitondra fotsiny natao ny ataony ary mamerina ny olona amin'ny lalamarina. Taty aoriana dia nangataka izy ao: omeo mpanjaka izahay, satria izay daholo mifanaon'ny firenena hafa. Dia hozy Samuela mpaminany sady mpitsara: raha misy mpanjaka ngeka ho alainy ange ny zanakareo sy ny zanakareo ho ataony miaramila sy ny vavaka vavinareo ho azy ho ampiasainy, ary ho alainy ny taninareo, satria izay mampanjaka anazy malazo azony alaina daholo ny momba anareo rehetrarehetra. Toy izy ny olona tsy maninona zany satria nahoana te hitovy amin'ny olona sasany. Ary tsika koa manana itoetra io ianona manana zao, za koa mba te anana, za mba te ohatry ny anona. Nefa tsy fatatsika fa mety tsy mahasoa atsika iny zavatra ataon'ny anona iny. Dia zay nataon'ny vahoaka: zay mila mpanjaka, zay mila mpanjaka. Kanjo le mpanjaka zay niseho teo, ny akabeaza moa zany fa tsy izy rehetra, misy tsara ihany tahaka andry Davida. Fa nakoatran'izay dia zao mpanompo sampy daholo sy mitarika ny olona amin'ny ratsy. Hany ka rehefa miverina avy any amin'ny fahababoana izy dia hoy izy hoe: le Mesia nitadiavinay, hafa ihany le Mesia izay mitondra anay amin'ny lala marina. Ka efa ela be talohan'izay dia efa naminany ny fahatongavan'ity Mesia ity Isaia mpaminany. Mampifatotra, mampahiratra ny jaba, manafaka ny ampahoriany, mitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Zany le Mesia ny andrasan'ny ireto olona ireto, fa tsy le mpanjaka mangeja sy mibaikibaiky tahaka ny teo aloha intsony. Zao anefa ireo dia tsy nandray an'le Mesia akoriny. Rehefa tonga teo amin'le Mesia dia tsy fantany akoriny. Niteny azy Jesosy eto hoe: androany efa tanteraka aminareo zany soratra izany. Zany hoe lefa amin'ny Isaia efa ela be iny rehefa miteny eo Jesosy dia tanteraka, zany hoe efa io le Mesia nampanantenainy. Ao nozy ny olona fa nga io tsy zanako Josefa, satria Jesosy avy tao Nazareta. Dia fantatry ny olona tsara mihitsy hoe notaizan'i Josefa sy Maria Jesosy, dia izy zanako Josefa io.
tsy fantany hoe io le mesia. Miomana amin'ny krismasy isika zao, miomana andray an' Jesosy, lay tena Jesosy anefa fa tsy le Jesosy everitsika. Mila isika mahalala hoe iza marina moa zany Jesosy zany zay ho raisitsika izany, ka tsy atao ara-pahazarana ny fankalazana ny krismasy fa tena raisitsika ho teraka ao am-potsika tokoa Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana ny fanamasina ho amina rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Miomana andray anao tokoa izay ry Jesosy io. Aoka tena ianao nefa no raisanay am'izao fiomanana amin'ny krismasy izao, fa tsy sanatria Jesosy hafa na zavatra hafa. Mamindrafo aminay ny fahotana izay nataonay amin'ny anaranao no navy zavavaka izany. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Même si nous sommes pécheurs, tu veux toujours nous faire connaître ta bonté. Même si nous sommes dans l'obscurité, tu veux toujours nous montrer ta lumière. Seigneur, pardonne-nous les péchés que nous avons commis et faites que nous connaissons toujours ton amour. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, verset 16 au verset 22. Luc chapitre 4, verset 16 au verset 22, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, dont le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Amen. Un prophète a pour rôle de prédire l'avenir. Voilà ce qu'on connaît le plus. Mais un prophète peut également prédire quelque chose dans le présent qu'on ne peut pas voir. Il peut également dire ce qui s'est déjà passé avant, qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en général, un prophète prédit l'avenir. Ésaïe, le prophète, avait déjà prophétisé la venue du Messie. Les gens attendaient vraiment la venue du Messie. Pourquoi? Au temps des juges, les juges dirigeaient les enfants d'Israël. Ils ne faisaient que les diriger, les remettaient dans le droit chemin et les protégeaient de leurs ennemis qui les opprimaient. Un peu plus tard, les Israélites ont dit « On veut un roi !» Alors Samuel, le prophète et le juge à l'époque, a dit « Non. Si Dieu vous donne un roi, ce roi-là va vous opprimer. Il va prendre vos filles et vos enfants, vos filles et vos fils pour qu'ils deviennent ses esclaves. Il va réquisitionner vos terres, réquisitionner vos brés, et ainsi de suite. C'est ça un roi. » Alors ils disent « Non, c'est pas grave, on veut un roi parce que les autres pays en ont, nous on n'en a pas. » Et nous aussi on a ce mauvais caractère-là. On veut ceci, on veut cela. Pourquoi? Parce que cette personne-là en a, parce que nos amis en ont et nous on n'en a pas. Faites très attention. Quelquefois, lorsque on convoite quelque chose comme cela, on ne sait même pas que c'est pas bon pour nous. C'est peut-être bon pour eux, mais c'est pas bon pour nous. Donc il faut faire attention. Résultat, lorsque les Israélites ont demandé un roi, ce roi les ont opprimés. Bon, il y avait quelques bons rois, tels que David, Josia et certains, mais le reste
ont conduit le peuple dans l'idolâtrie, vers les faux dieux. Il y en a même qui ont eu de mauvaise conduite devant les Israélites. Donc, après, ils ont regretté d'avoir eu un roi. Et lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, ils ont dit, oh, il nous faut un Messie, un leader charismatique qui nous remettra dans le droit chemin. Voilà le Messie. Le Messie qui va délivrer les prisonniers, qui va donner la vue aux aveugles, qui va libérer les opprimés et annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Cette écriture-là, cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie lorsque Jésus, bien évidemment qui est le Messie, est venu. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Parce qu'il vient de Nazareth, ils ont bien vu Jésus et Marie élever Jésus. Alors ils n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Nous nous préparons pour Noël. On est dans la période de l'Avent. Pour certains d'entre nous, il y avait déjà 4 bougies dans l'église dont la première était allumée. La semaine prochaine, la deuxième sera allumée et ainsi de suite. Lorsque les 4 seront allumées, viendra après Noël. Nous devons nous préparer à accueillir le Seigneur, à accueillir comme il se doit. Noël n'est pas une simple fête, mais la venue de notre Dieu, la venue de notre Sauveur sur terre. Il faut prêcher le vrai évangile, le vrai Jésus, pas le Jésus comme nous le voulons, mais le Jésus selon l'Écriture sainte, le vrai Messie, qui nous sauvera du péché. En fait, il nous a déjà sauvés, déjà sauvés du péché, mais nous commémorons cette grande venue de notre Sauveur. Que la grâce et l'amour du Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette nouvelle parole que tu nous as donnée. Nous nous préparons à Noël. Aide-nous à être prêts à commémorer cette grande venue. En terminant, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Cialami
tinolo fara tinaokaegna ivanapatsy mare Faikona ninazanare Manu ninatimita kubakame Faikona ninazanare Manu ninatimita kubakame Ati Jesusi tira tinolo fara tinaokaegna ivanapatsy mare Faikona ninazanare Bambire e la vita va a politicava Io mi dai mi cedo fa mi hai nato aveva capito che sta vicini si bambire e la vita va a politicava viva na irarande eya atagena nai patiti no meseleza ya patiti atagena nai patiti no meseleza ya patiti ya mi dai mi cedo fa Misi bambire e la vita va a politicava Io mi dai mi cedo fa mi hai nato che aveva capito che sta misi bambire e la vita va a politicava aveva capito che sta misi bambire e la vita va a politicava Ooh.
maneko sy otokoeko lafaryakegnaiko zao jeso manana nao mpandombaso vitaraika avao jesosiko lota maneko sy otokoeko falefalenaiko zao jesosy famborinambinao zahay kandra marokoagny hatala vitanaikoky felambokinainao zahay hehihehiavao ngaikoza manana nao mpandombaso sambatsegny manana nao ekoke kufavehanao ao afake havo
zany igny ela agny tokony ao Ambanivoto izy sosy raiky avao mpanafaky anao ibebasy otara Sipendo sikati
siapa Ditindani Yesus aku Nama ada nama nakarena Nama kainan ibadu idina Tuvidini usana irai Ditindani Yesus aku Nabi tunjuk nani etinaza Nalambani nani zaralaza Zairete kontani zarumi Ditindani Yesus aku Nani maiti namena nafuti Fiudira ni misi pandai Nuvidini usanga irai Ditindani Yesus aku Rasami asa tanana To me see my eye Never diviti panana Faganto loce Rasami voa ari Nevo ni caso Na tahunda na hari Mba faluacha Rasami asa tanana To me see my eye Never diviti panana Faganto loce Rasami voa ari Nevo ni caso Na tahunda na hari Funi caso Nefadia veluna Sadi tunggal lafasha Ai gapai no Isai nuarin tanahari Famai kau Kara kara
trafanay voninkazo eny an-tsaha, voninkazo an-jaridaina mampahiratra ny saina, mampahiratra fanay voninkazo eny an-tsaha. Go,
Piatori, amiu baoba, amiu padane tapsi misi sulu baba, diaru mana pave pona chuana tabe. Nana kau kuterele supamitare, tumana na ujiazano, tumira na kau itayu kesio matwake dududa, sifani yana kayanga, tumuta pena kalumaya, alaki tuta chiyaka. Salah saya ambil anak warna ayu. Kana dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 7:25. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andiny 7:20 hatramin'ny 9:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra ary.